Salama tsara daholo tompoko a. Faly miarahaba antsika amin'izao harivarivan'ny andro alahady zao a. Aty aminay moa zany zao a, raha ny tena marina dia amin'ny dimy sasany ary manomboka miseho ny masoandro, manomboka ohatran'ny hoe tonga angamba ny printemps raha zay no ilazana azy a. Akory aby tsika, salama aby tsika rehetra any a. Ny tenako ditanareo hoe raha hiteny hoe salama dia loatra angambany a, fa fotoana fanomezana dia tsy maintsy atao ary ekena satria rehefa fotoana dia fotoana. Ny tamin'ny alarobia, mialatsiny sy ny lakamisy fa tena no niasa mandrarahady dia tsy tratra le fotoana. Androany tsika dia hiresaka foana ny resaka hoe raharaham-pirenena sy ny zavatra manodidina ny fifidianana, ny zavatra miseho rehetra zany hoe tena ahoana marina ary inona no tokony hazavaina amintsika mianakavy satria na izaho miteny anareo zao ary a, tsy hafenoko anareo fa manjavozavo ny ao anatin'ny saiko ao, tsy je vais vous dire franchement oui, par quel bout prendre parce que la situation est un peu, on va dire inédite, mais tout à fait et complètement compliquée aussi. Ary betsaka le paramètre zany a ao anatin'le zavatra rehetra miseho ao anatin'le firenena mahalasa saina ary izay no mahatonga ny hoe itony fandaharana itony dia tsy tokony fandaharana andeha hampita zavatra diso na andeha hiteny zavatra tsy tokony tenenina satria mety ho diso koa le izy, manahirana zany e, satria raha fantatrareo tsara sy tsapanareo fa ny zavatra tenenintsika teto amin'ity fandaharana ity a, tsy antsika ireharehany zany, tena tsy mirehare mihitsy tsika miteny an'izany fa raha ny zavatra tenenina tamin'ity fandaharana ity a, dia matetika mitranga foana. Matetika hoy ary tamin'izany moa za de niteny mihitsy hoe ny zavatra tena mahasorena any de tsy tsapanareo e. Miteny amin'ny teny a, tsy nohonareo a, rehefa mitranga le izy a, zay nareo vao hoe ary ny tena olana ary ndraindray tsy tadidinareo akory hoe fa nisy niteny io zavatra io a, fa za no manjary sorena ny tenako satria za tsy nahavita nandresy lahatra anareo mianakavy ary tsy nahavita ihany koa ngamba namelabelatra tsy nareo mianakavy teneniko zany fa eo mihaino hafa ny ireto mpanao politika malagasy reto amin'ny fitondrana ny firenena zany, raha ohatra izy mba mihaino, mba tsy raisina ho toy ny ohatran'ny hoe fitsikirana ny zavatra tenenina amin'itony fandaharana itony ary mahasamy hafa an'itony fandaharana itony amin'ny fandaharana hafa aza dia tsy mitsikera be fahatany fa sady mitondra vahaolana sy fanalahidy amin'ny zavatra zay miseho. Efa ela tsika no miteny hoe tandremo fa hisy ny korontana, tandremo fa hisy ny zao, hisy ny zao, hisy ny zao. Tsisy mihaino ary tsisy maka akory mba maka lesona hoe inona no tokony atao ary inona ny fihetsika tokony entina amin'izany. Misy ihany aloha zavatra tiako marihana ary tena hoe tena tiako lazaina mihitsy a, mameriperina foana eto a, fa tena maro amintsika no tsy mahazo hoe ahoana marina moa zany ty fandaharana ity satria rehefa mandeha le misy publication ataoko dia ao ny fanina
Ny ankabeazan'izy ireny aloha tsy afena zany fa ohatran'ny hoe ataondreo tsy maninona hoe olona vao tonga ao anatin'ny pejiko, ireto antsoina hoe gasy vao tonga angambany raha zay no tiantsika e. Tonga ao am-pejiko ry zareo ary tsy fantany hoe ahoana marina ity fandaharana ity. Zao le izy a. Voltaire nanoratra hoe je ne suis pas comme les moutons de Panurge. Ny antsoina hoe mouton de Panurge dia manaraka na mouvement bakeo na tsy de asa tsy de misy zavatra anaty de iny zany manao attroupement makany amina rivotra anankiray mitsoka na hoe misy manimanitra mitsoka na metimety amin'ny sasany na ohatrohatran'izany dia lasa ohatran'ny ondry manaraka fotsiny ihany zany Voltaire no teny an'izay hoe za tsy mouton de Panurge ka ho taritaritana fotsiny amina zavatra tsy fantatro sy ny zavatra hoe tsy fantatro ny tenant-ny sy ny aboutissant-ny de iny aho taritaritana fotsiny eo, tsy de ohatran'izay loatra. Fa ny tena tiako hazavaina de zao tamin'iny publication noteneniko iny de hoe ny eto amin'ity fandaharana ity hoe ndao saia, ifleurir akoto-malala dia tsy miandany na amin'iza na amin'iza. Raha any Madagasikara dia sady tsy manana patron politika no tsy manao politika fa manady ady kosa tsy hoe kosa fa manady ady ny raharaham-pirenena amin'ny zavatra zay mety ho loza, amin'ny zavatra zay mety tsy ho fambiazana satria zao anie matetika loatra anie le firenentsika io, matetika loatra anie le malagasy ambakain'ny reto mpanao politika e. Tsy indray mandeha anie isika malagasy e, tsy indray mandeha anie io vahoaka malagasy io no voafitaka e. F'efa nanomboka tany amin'ny 2017 zany hoe 10 taona lasa zay, raiky amby 10 taona lasa no tsy sasatry ny voafitaky ny mpanao politika ny malagasy. Tsy azo afenina zany ary tsy azo ialana zany fa voafitaka foana. Ka tsy eo ny tena zany lasa saina hoe ianao koa ve nde hiroboka ao anatin'izay famitahana zay sa ahoana no tokony ataonao? Zay no namoronana itony fandaharana itony, hamakina vatsilana ny zavatra tsy mety ataon'ny mpanao politika na mpitondra fanjakana na izy na iza. Izay no eto. Na izany na tsy izany nefany raha misy manao metiko io na izy na iza dia tsy maintsy hazavaina eto koa ary dokafana ary izy satria tsisy olona feno zany ka hoe diso foana izy mandrapahafatiny na hoe hanao ny tsy mety foana izy. Ohatran'izay manko ny an'ny Amerikanina raha tianareo fantatra. Ny an'ny Amerikanina zany raha ohatra hoe miara-mandeha ny zanany ka vao mahavita 2 pas fotsiny ohatra de efa exploit be ary tena tehaka be mihitsy. Zany hoe ry zareo zany mi-encourager na échec ary mbola hain'ny Amerikanina ny mandoka ny zanany. Miala tsiny aloha fa tapahako kely fa tonga le mpitsaboa dia no contrôle kely vetivety de oui j'arrive dia miverina aminareo. Andao a. Oui j'arrive 2 secondes.
Aleo tapahantsika fa izy anie zay mahatsara ny aty andafy aloha vitsivitsy le contrôle vitsivitsy eo misy tsindrona fa za ihany manao azy taiza ho aiza moa tsika teo de eo amin'le fanamariana tsy azon'le olona le hoe ahoana le fandaharana ary ahoana le hoe fleurir-kotomalala fa ny teny aho hoe tsy miandany na amin'iza na amin'iza satria rehefa manao an'itony zavatra itony zany ianao ka raha ohatra hoe takan'ny sasany zany mba manao an'le fandaharana izy nefa izy dia fantatra izy zany tonga de vao miresaka fotsiny tonga de hoe mpanohatra izy ary ninona miainga eo de mpanohatra izy zany hoe tsisy zavatra hoe tena hoe tena hoe antom-pisiany le fandaharana zany raha tsy hoe andeha hanohatra za koa manohatra tena manohatra kanefa na izany koa toeriko ihany koa ny mpanohatra indraindray na hoe matetika rehefa misy tsy mety ihany koa ny ataony zany hoe le fanoherana ieto zany dia matetika mifototra amin'ireto anankitelo reto voalohany indrindra tsy fahaizana mitantana ny raharaha faharoa ny reto fanaovana kolikoly ary fahatelo ny injustice mbola lava ny lista fa ireo fotsiny aloha tsy fahaizana mitantana ny raharaha na mitondra ny raharaha fanjakana zany no tiako tenenina tsy hoe ny eo amin'ny fitondrana ihany no mitondra fa ny mpanohatra koa afaka mitondra manome hevitra ary tsy hafenina fa amin'izao fotoana izao manomboka miditra ao amin'le zavatra fa nitenenitsika nandritra ny efa roa taona mahery hoe mivondrona nareo mpanohatra fa tsisy zavatra ho vita eo ary tsisy zavatra ho masaka eo raha tsy mivondrona ho bloky anankiray nareo zavatra mahafinaritra moa zany de reo hoe tonga any Andriamatoa Rajoelina Mampianina zay vao misy hoe iny misy herijika anankiray manomboka miainga zany sy mandeha manomboka mitarika any amin'le eritreretina hoe hitambatra ho anankiray amina tanjona anankiray ireto mpanohatra reto fa ny eto amin'ny fleurir-kotomalala dia na iza manao ny tsy mety na iza manao ny mety dia tsy maintsy resahana eto ary vakina batsirana ho fantatriny vahoaka eto tamako ny gaga moaly hoe ary rangahy zany to lasa mandoky Andravalimanana indray nefa ny raha misy manaratsy Andravalimanana de rangahy voalohany eno tsara raha misy manaratsy Andravalimanana de rangahy voalohany gaga to rangahy indray no mandoky Andravalimanana de gaga zany hoe ireto olona reto zany ary zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe nareo mpanohana ny tininy reto mpanohana ny Ravalimanana reto tena miantso misy amin'izy ireo aloha c'est comme ça tena hoe raha ohatran'ireny daholo le mpitolona ao amin'ny marika Ravalimanana zany efa eny marika Ravalimanana teneniko anareo ny filoham-pirenena fa avy indray zalahy zany no ataony metika ianao mamely metika ianao zao fa ahoana ihany aiza ho aiza ihany misy anao ty nefa efa hazavaina foana isan'andro isan'andro hoe tsy mandany amin'iza n'iza inona zavatra nitranga tamin'ny sabotsy ary tsy indray mandeha izy io na indroa ary tsy indray mandeha na indroa ny tenany hoe mba tsy mety kosa ary tena tsy mety le zavatra atao amin'le marika Ravalimanana ça rejoint le troisième point hoe injustice raha vao misy zavatra mifandraika amin'ny injustice eto amin'ity fandaharana ity araka iny teneniko hoe tsy hoe raha mitsikeran'ny Ravalimanana dia midika hoe ahoana tsara moa teneniko azy teo hoe le fait d'observer apprécier critiquer
le mouvement de Marc Ravalomanana, ça ne veut pas dire que nous, on va priver Marc Ravalomanana de son droit. Tsy fombantsika zany ary tsy maneratsika eto amin'ity fandaharana ity. Tsy hoe raha mitsikera azy tsika amin'ny zavatra tsy mety ataony. Tsika koa manome vahaolana de toute manière. Ny antsika observation zany fa tsy critique. De raha manao observation tsika de lasa ve tsika andeha hitonantonana, on va priver ce monsieur de son droit. Kinona intsony ny ilana an'ity fandaharana ity raha izany. Raha tsy ity fandaharana ity ny joro hoe ici c'est pas un pays de non-droit, hein. Ici c'est pas un pays où la justice règne, hein. De niteny ary nanoratra hoe tsy mety kosa zao a. Ahoana nareo manao? Lasanareo mandeha tongotra lavitra be ery, tonga de vakivakinareo ny arabe. Nako-autorisation ve nareo nanao an'ireny? Fa ahoana kosa Marc Ravalomanana hoe ino izy anao? De sakatsakananareo. Voatery miady amin'ny gendarme ary fetra. Député fetra. De mba tsy rariny koa zany. Voatery nanoratra hoe azafady a, aza atosika Antananarivo ampisehoany a. Aza atosika mihitsy Antananarivo ampisehoany satria tsy mety reny. Ninona lazainareo na mpanohatra na mitsikera amin'ny Marc Ravalomanana na inona tsy fitiavako amin'ny Marc Ravalomanana, c'est son droit puisque vous avez fait la même chose pratiquement. Satria ve rehefa filoham-pirenena mandeha tongotra mamakivaky lalana, micréer embouteillage eny an-dalambe eny. De ok, de mety. Misy candidat anankiray mandeha koa mamaky lalana. De ekena, oui, fa Marc Ravalomanana manao tonga de pong. Ho any Antsirabe Marc Ravalomanana ny 12 voasava. Tsy mety a. Tena tsy mety ary tena mino aho fa na Andriamatoa sy teny raha tsy anaiky an'izany izy. Tsy anaiky an'izany izy satria mahafantatra ihany koa iny tovolahy iny. Tsy mbola nanao déclaration moa zareo na accusation mba tsy mety kosa nataonareo. Ka eo le zavatra mitranga mako hoe ory zalahy tandremo e. Zany tsy da miteny hoe tandremo na tsy tandremo fa de toute manière za tsy mivaky loha na iza ionganao na tsy ionganao, avelao miongana amin'ny adalany ao. Fa ny zavatra mitranga de zao. Aiza ve de lasa ohatran'izao le ady hevitra hoe za vao maheno ny anarako de latsaka ny zay tsy ho latsaka. Raha tohizana hoe zay ady hevitra zay de reo mahatokana amin'ny tena nareo mpiaro amin'ny Marc Ravalomanana lozanareo miady amin'olona fotsiny. Olona tsy tokony ho adversaire-nareo no alainareo adversaire any amin'le resaka injustice miantra amin'ny Marc Ravalomanana no resahan'ny Fleury Rakotomalala. Fleury Rakotomalala ndray critiquenareo hoe mbetika rangahy miaro mety. Tsy mba manampy akory nareo hoe tena mba marina kosa rangahy zany e. Marina nen'le rangahy ty. Za indray no atakeny le rony. De faharoa, miresaka ny olona lahatra hoe za champion zao. Miresaka ny olona lahatra hoe za vao maheno ny anarako de zao. De tsy mbo hain-dralahy akory miaro an'le Marc Ravalomanana hoe ay, puisque vous êtes champion dans zao, vous êtes que zao dans zao, nenay champion amina création na industrie. Et ça c'est vrai. Capitaine d'industrie Marc Ravalomanana. Ery Rajaonarimampianina na capitaine ary prof ny fahaizana. Mokondoha ato zany. Expert comptable zany tsy n'importe qui zany. Zany hoe raha tohizana zany le ady hevitra tsy hain'laisany akory miaro an'le olona rovan'ny laisany. Tsoko le namana anankiray. Eno hiara-pitra raha iany tsara laisany hoe ahoana. Tsy hain'laisany miaro an'le patron politique laisany nefa laisany inona no ataony laisany. Olona tsy tokony adversaire nandeha tangosan'ny laisany isan'andro.
Vao misy mikritika ny maro Karavalomana, tsy mbo raisina le izy dia anaovana karazana synthèse hoe tia ny observation'ny olona amintsika. Ahoana ny fomba améliorena an'io? Any zany de tiako idirana amin'le zavatra mitranga amin'izao fotoana izao hoe io ary l'izy tokoa mahafinaritra ary tena tiako le fihaonana tany amin'ileo intsy. Bravo! Adalan'ny fitondram-panjakana ny tsy mamonjy an'ireny satria izao manko symbolika be ny resaka an'ileo intsy iny a. Symbolika be ny tadidio tsara ary souvenir ratsy ho an'ny maro Karavalomana iny raha tadidiny. Zay findray afa mamely amin'ny maro Karavalomana manana an'ireto. Souvenir ratsy iny satria tao amin'ilay intsy no nanomboka ny rejoindre ny mouvement Andry Rajoelina, i Topola, Jacques Chirac. Nanomboka teo no nivadika ny baolina ary nanomboka teo no vita ny lanonana. Ho an'ny olona mandinika amin'ny politika amin'ny zavatra miseho, tany izy vao nahita hoe vita i maro Karavalomana. Izao teneniko anareo. Izao teneniko anareo, eno tsara ty teneniko ty. Iny resaka an'ilay intsy iny. Iny resaka an'ilay intsy iny. Miaraka amin'ny zavatra mitranga. Indrindrindrindra fa le frappy hoe zay maheno anarako de miteraka zay tsy ho teraka, misy valik'efatra. Io malagasy io hoe il suffit d'un rien. Kitihanao ny ambopony fa ho asehony aminao. Zany hoe ataony mahitany Jakoba ianao amin'izay zavatra izay. Mila fitandremana ny zavatra avoakan'ny vava. Mila fitandremana ny zavatra tenenina fa iny le intsy iny. Misy dikany. Iza zany ny Jacques Chirac? Iza ny Jacques Chirac? Samy mandinika, samy mieritreritra. Zany tenenareo zany ary tenenako anareo androany. La fin n'est plus loin. Zao a. (96) J'ai tsy milo, tsy raharahako zany. Avait été conçu à partir d'ici. C'est-à-dire zany ny simulation sy ny schématisation sy ny zavatra rehetra tokony hitranga tamin'ny 1996-97 dia avy aty ny mainky. Tonga teo amin'ny fitondrana Ratsiraka Didier niverina na dia resiny professeur Albert Zafy. Torak'izay koa ny 89-90. Adiniko iny manko fa averiko kely. 89-90. Fa ny 96 aloha anisan'ny teo ny tena de fantako tsara zany. Ny 2002 nanisy ara ny tany Dakar avy aty ny akty. Ny 2009 mazava ho azy fa avy aty tanteraka 300%. Ary tsy afaka ny andahany zany Andriamatoa Andry Rajoelina. Satria ny fihaonana tao Neuilly no nanome ny résultat ny 2009. Ary rehefa nisy ny fandatsahan-draha sy ny raha latsaka de nihemotra Andriamatoa Ratsiraka Didier. Fantatro tsara zany satria mba anisan'ny naheno tsy notsofina ary mba anisan'ny nilazana ny zavatra nitranga ny tena. 2009 io zany a.
ny 2013-2012 niny de mbola afaty ihany koa no nanovana an'io ary voaterina anaiky nga Jacob Zuma zay filohan'ny sadika tamin'izany andro zany. Tiako tenenina de zao quand je dis hoe la fin est proche da misy zavatra kelikely manitika fantatro tena kely a satria iza moa zay iza miohatra amin'ny Marc Ravalomanana, Ery Rajoelinarimamy, Andry Rajoelina, enjana be daholo anie zany e, enjana be daholo zany. Mais tout ce que je sais, tout ce qu'on sort à partir d'ici. Akaiky ny farany fa matoa mifanalavitra na hoe lasa lavitra miataka tapaka dia nareo opposition no tsy nahita terrain d'entente, tsy nahita hoe ahoana ny famitondrana azy satria ho avy mitozo mamaky ka raha ohatra nareo menakavy mialatsiny atoko manao an'izany, raha ohatra nareo menakavy fanipakipaka fanositosika tonga namana vao mavomavo de mialatsiny atoko fa tsisy zavatra ho vitanareo. Fa manognana zany psychologiquement hoe tonga namana vao mavomavo de miteny anareo fa tsy ho vitanareo satria maro point anakiroa no riska mety mitranga sy zavatra atahoran'ny avaty mamela tsy teneny zany satria lasa tsy tiako hoe anana fahavalo ahako aty. Zavatra teneniko anareo dia matoa io zavatra io tsy tanteraka dia avy aminareo opposition no ny resaka leadership mal placé anareo ty. Resaka leadership mal placé ho tsy ny objectif no jerena fa ny sasany soavaly tsy azo, sasany efa mividy lasely. Ka tonga namana zay vao mavomavo ohatry ny ranon'io koa io ary nareo io zavatra io tsy ho vita io tena mialatsiny atoko tsy ho vita io zavatra io raha tsy misy mifidinana an-dalambe. Tandremo sao tonga namana vao mavomavo ka eo vao sahirana ndao alefatsika ny hiratsika androatsika zay tsy mety rehetrarehetra any samy mandingitsika hoe iza ny tratran'izany satria maro ihany manakatsakana amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainana samy manana ny devoliny ndao ara asolo ny devoly ndao topoka.
Ie, zany hoe ny hafatra tiana tenenina zany de zao hoe manjary lasa hafatra le izy satria fotoanan'izao raha nisy ny naniry ary nametraka hoe mivondrona ho bloky anankiray nareo mpanohatra, nareo opposition ka nareo fa za zao tsy miteny hoe isika opposition satria tsy ao anatin'izany aho. Tsy mpanohatra fa mpanazava ny zavatra miseho sy ny zavatra tokony atahorana ao anatin'ny seho anankiray. Mivondrona nareo, tsika nangataka an'izany teto ary efa ela, farafahakeliny ny roa taona zay. Ho tonga ao amin'izay zavatra izay ny zavatra miseho satria manomboka amin'ny mibotsina, manomboka amin'ny marary, manomboka amin'ny tonga saina, pour ne pas dire mihitsy fa tonga saina e. Ohatran'ny hoe namboly paiso tsika dia masaka ny paoma, vazivazy zany. Nanomboka namboly paiso tsika dia masaka ny paiso.
Io zany tsika am'zao fotoana zao. Isika indray ve no andeha hanohatra an'izay raha eto am'ty fandaharana ity? Au contraire itsika raha tonga de efa miteny hoe tandremo le rehetry. Tandremo am'ty le resaka lasely variana any amin'ny ady seza tanjona iraisana sy zay ahasoa sy ahatsara ny firenena jerena. Iza ny mpanapotika? Iza ny nanapotika? Iza ny rangoro fototsiny hafa? Any no tokony jerena. Aiza ho aiza le firenena am'izao fotoana zao afa-baraka sa tsy afa-baraka raha mijoro fotsiny eo anaty an'ireto rahalahy zay mivatsiana tain-bava ary ny te hafana mihitsy tam'izany. Itsika indray nanome vola reto rahalahy Comorien nitehaka tao anatin'le salina tompoko ao. Nitehaka. Avy eo latsain'ireto cousin Comorien hoe tia ny fanampiana am'rivo-doza fafambaraka ao anatin'ny 3 sa 4 sisa na 5 farany ny voalohany am'tanimanitra. Tokony efa miomakomana zany. Zao a. Ty teniko ty ça n'engage que moi. Izany tompona andraikitra am'ty zavatra teneniko ty. À travers un élément de renseignement eo am-pelatanako. Tsy mino aho hoe isy ny fifidianana. Tsy mino aho isy ny fifidianana. Ny antony de zao. Tsy atokisan'ny olona, tsy atokisan'ny bailleur aho, ny CENI. Ary ny mpilatsaka hifidy rehetra dia tsy mahatoky ny CENI. Raha mieritreritra manko nareo hoe avy any amin'ny HCC misy ny fangalaram-bato? Non. Miainga avy any amin'ny CENI le izy efa misy ny fangalaram-bato. Miantery ny halatra fotsiny sisa nataon'ny HCC. Taraina ny bailleur de fonds fanakaiza daholo ny fitaovana rehetra menanareo tamin'ny 2018. C'est grâce à Eri Rajaonarimampianina. Hitanareo fa mandoka zay rehefa marina. Izy anefa ny tena fervente opposition an'i Eri Rajaonarimampianina. Teto. Tsy izaho. Aiza daholo ny fitaovana menanareo tamin'ny 2018? Tsisy hita. Raha zakanareo ny anton'izay rapitso na raha afaka pitso hariva satria tsy azoko voafandrano. Manomboka rapitso ho avy ny contrôle ny CENI. Ho tsokafonina daholo ny zavatra rehetra tsy mandeha ao sy mifanodikodonana hoe nakaiza ity, nakaiza ity, nakaiza ity. Fa hatreto aloha zany de tsisy resaka mihitsy hoe hanome vola ny CENI satria nangataka razoana 153 milliards amin'ny bailleur de fonds na ireto pays namana na amin'ireto contributeur amin'ireto amin'ny basket fond ny CENI 153 milliards. Tsy haiko na ariary moa na FMG. Fa tiako ho fantatritsika ihany zay.
Dizany amin'ny zany nefa mena ratsika. Ny marimarina kokoa dia sanangazoko anao aho teneniko zay hatreto amy daty androany sao fe tsy fantako mety ho tonga any ramatoa Catherine Colonna ministry ny affaires étrangères frantsay amy faran'ny volana avril de mety hanome angambany izy eo 13 millions de dollars dia zay indray zavatra fa midenaturé na midémentir ny zavatra teneniko teo mety tsisy ny fifidianana fa raha misy zay vola zay de am'izay fotoana zay possible hisy ny fifidianana kanefa hatreto ny OIF mihitsy Organisation internationale de la francophonie no hidina hanao audit. Mivalin'ny audit eo ve no ahafahana miestime alohan'ny hahatongavan'ny ramatoa Colonna ka hanomezana ny vola hoe izao zany ny vola satria zao ny zavatra tsisy ao amy CENI, zay ny tsy fantatro fa ny zavatra fantatro tsika amy teny zao dia misalasala ary tena misalasala be niany ireto firenena namana hanampy an'i Madagasikara na hanampy ny CENI am'zany atao hoe fifidianana zany ny zavatra hitranga dia ny fitakiana ny fifidianana ho mangarara. Ho avy zany takiana ny fifidianana mangarara ary ho avy ny fitakiana hoe soloy ny membre ny CENI ireo ary tokony mba zavatra consensuel ny fomba hanoloana anazy ireo zany. De samy manana tsy haiko de samy manana solotenao ny tsirairay fa tsy voatery hoe ilay filoham-pirenena rery zay candidat ihany koa no manendry sy micomposé an'le ekipa ao amy CENI. Ny mihoatra an'izay tsy fantatro fa raha ny pitsopitsony maromaro zay ialako tsiny aho satria zany zavatra zaraiko aminareo zany misy fototra ara-pitenenana sy araka-resaka zay ifonako retoko tsy voatery ary tsy afaka avokako aminareo amin'ny iray manontolo satria mba voafatotra ihany koa ahako am'izay mety mahavoafatotra anahy ialako tsiny fa ny zavatra fantatro dia malaina ny ireto firenena namana no hanampy amin'ny CENI ara-bola amy fifidianana. Sauf ny formation any amin'ny hoe manao formation any mpanara-maso, manao formation an'zao, iny manampy zareo fa de là à donner de l'argent pour couvrir ny dépense amin'io scrutin io mbola tsy tonga any ny resaka ary eo mihitsy no tokony ilalaony hanao ny honorer ny rôleny ny opposition. Raha tena tiana hazava kokoa zany ny resaka de hoe tel que c'est présenté amitsika amy teny zao raha à l'instant même mbola tsy afaka mi-se développer hatongavana amina force anankiray matanjaka ary tsy azo ivalozana ny opposition takany hoe mihinana mofo sakay ianao, hanao mofo sakay ianao nefa tsy ampy sakay na tsy ampy anana de tsy mofo sakay ny fiantsoana an'izay satria mofo sakay tsy maintsy misy anana na mofo anana hoy ny gasy. Zay zany
misy hafatra zany, misy metafora zany, misy zava-manodidy zany hoe raiso arakarakin'izay tokony andraisanareo azy. Anareo zay any anatinatina hanina any, aiza mialalapafa mahita mafanafana ty zavatsy ty satria enjak'eny zany ny zavatra iseho. Tsy fampitahorana zany zavatra iseho zany. Andao asiana apila sary kely ozy izy namana Samuela de amarapara anahy. Raha misy fanontaniana afaka mametraka fanontaniana nareo tompoko. Tahora.
Ia, tsy nisy nanontany moa nareo fa de asa hifanao veloma angamba tsika. Tara kely nge alahatra any amin'ny voalohan-dohany le resaka ary sa tsy haiko mety efa naheno teo angambany ianao fa any amin'ny voalohan-dohany le izy nazavaiko teo na afaka mifampiantso koa tsika mirahalahy rehefa avy eo. Ny fandaratsika zany an, tsy afeniko fa mety hisy ato ato zany hoe mety tsara satria mivoatra na na miadana fa anana vaovao ho lazaina aminareo ahako matetika hifampizarana aminareo. Fa araky ny efa teneniko taminareo hoe ny Chine dia misy olona avy any Madagasikara, olon- dehibe, olona manana ny maha izy azy anankiroa, voaray amin'ny fomba ofisialy aty Frantsa, raha tanteraka izay any amin'ny volana avrila any, amin'iny volana avrila iny de nareo ihany niteny hoe ty le nilazain'le ry a, de manomboka eo miandry kely fotoana kely fotsiny misokatra ny lalolana ozy ny tafika izay teto amintsika no nanambara an'izay voalohany, eo roapolo andro zay ny teny an'izay, de hisy olona manana ny maha izy azy miala avy any Madagasikara ho voantso ho voaray amin'ny fomba ofisialy tonga aty, manomboka eo amin'ny fino mamiainga, miandry kely fotsiny mino aho Ngiaridra Rasoandinabe. Olona roa qui voiture le même jour, fa plutôt le même mois. Alohan'ny natongavany ramatoa Kolona Catherine, ministre ny affaires étrangères any Madagasikara ny faran'ny volana avrila, dafara mino aho.
Alain zao mbola aza manao spéculation fa tsy fantatrao le olona. Azafady tompoko.
Hello mo? Hello mo?